Intia tandrina ranjakavola manolo tena irain'Andriamanitra ampita ny afatra ho an'ny fiangonany iray amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana aprily, alahady fahatelo manaraka ny Pasika izao. Ny volana aprily izay ananganantsika ny hevitra lehibe mamelona antsika hoe manome fiainana ho an'ny mino ny tompo. Ary ny jaona toko fahatelo ny 970 tapany voalohan'ny andry, jaona toko fahatelo ny 970 tapany voalohan'ny andry, izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Hoe ny aino zao hoe dia inona lazaina amin'izany tady fefa mazava ingy zany. Mino Jesosy ve ianao? Dia manana fiainana mandrakizay ianao. Amen. Dia vita zay. Atao mba adiadiana kely, zany hoe mino. Mandray ny jaona toko faha-efatra ianao, ndiny faha-telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, jaona filazantsara toko faha-efatra, mivadika kely pejy io na mitisaka ny maso raha tena marina, ny andiny faha-telo ambin'ny folo sy ny faha-efatra ambin'ny folo. Toko faha-efatra azafady a, toko faha-efatra andiny faha-telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo. Jesosy namaly ka nanao tamin-dra vehivavy hoe zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngetaeta indray. Fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Dia mikisaka kely toko faha-fito jaona ihany, ny 9:7-7. Jaona 7:7-7. Manazava io le hoe mino io, zareo andiny soratra masina lazaintsika ireo misy manoratra zany dia hoe mino 2 points. Jaona 4:13-14, jaona 7:7-7. Vakina ny jaona 7:7. Zay mino ahy dia isy ny rano velona iboiboika avy ao akibo, araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy zay efa ho raisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jaona 4 zay misotro ny rano zay omeko azy dia hisy loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Zay mino ahy, hoy ny jaona 7:7-7, zay mino ahy dia hisy ny rano velona iboiboika avy ao anatiny. Hitanareo le fifandraisana triangulaire, jaona 3:7 hoe mino, jaona 4:3-7, 4:7 misotro, jaona 7:7-7 mino. Fa ny hevitra dia mitovy ihany hoe ray ihany hoe manana fiainana mandrakizay. Ary zany no mahasarobidy ny finoana kristianina hoe misotro ilay rano omeny tompony azy. Verina ry amin'ny toroteny Pasika sady alady fandraisana rahateo. Inona ngely rano? Raha eto izy inona? Jaona 7:7-7 tsy namaky nareo, fa mody mamaky fotsiny. Inona lazainy hoe zay mino dia hisy loharano miboiboika avy ao anatiny, ary 9:7
fa sy mitepolo ary ny fanahy zany lazay taminy zany inona zany le rano ny fanahy fa nyresaky sika tarika mitorotentsika tamin'ny pasika hoe fa hodioviny amin'ny rano ianareo inona zay tamin'izay ny tenin'Andriamanitra loharano boiboika ao anatinao ho fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra ombany ny fanan'Andriamanitra zay le lazaintsika mandrakariva hoe io baiboly io ny mahay mamaky teny rehetra dia mahay mamaky an'io fa rehefa tsy lay nomen'Andriamanitra dia tsy mahazo na inona ao izy io lay contraste messianique prophétique any amin'ny Isaia toko fahenina tamin'ny herinareo tsy nosahiraniko namaky azy fa izao nareo azy saiko mamaky azy Isaia 9:7 contraste prophétique raha niantso amin'ny Isaia Jehovah hoe iza no andeha ho irakay iza no irahinay dia nanolo tena Isaia hoe inty aho ka irao ao ndiny 7 sy ny 10 ary hoy ny tompo tamin'ny Isaia mandehana ka lazao ty fireneny ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala ary mijery mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fony ty fireneny ty ary ataovy lalidalovana ny sofiny ary ataovy kipy ny masony fa ndrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony dia ibebaka izy ka ho sitra contraste prophétique miteny ny mpaminany miteny ny mpitoroteny manamparana ny sitrapon'Andriamanitra ny fiangonana mandre any olona miaino any olona fa tsy mandre tsy mahalala satria jamba tsy nomen'Andriamanitra azy lay teny miboiboika lay fanahy miboiboika ho fiainana mandrakizay ao anaty zany no iangavitsika ivavatsika angatatsika amin'ny tompo omeo anay mandrakariva zany rano zany iza teny zany le vehivavy Samaritana jaona toko faefatra omeo anay mandrakariva zany rano zany mba tsy ankety foana antsaka ny tena atao an-tsaina vehivavy le tsy atsaka fa isika mandray ateorina makataka amin'ny tompo dia tena le rano boiboika ao anaty mihitsy no angatatsika amin'ny tompo hoe tompo omeo anay zany rano zany mba hiboiboika ao anatinay ho fiainana mandrakizay mino misotro dia rehefa any amin'ny fahalalana tsotsotra ho ino izy filaza sasany azy tamin'izany foana dia miova indray ny anarany ateorina lasa nahoana anarandray ny madia SVT indray ono no anarany ateorina tsy maninona nasa SVT na fahalalana tsotsotra io na science naturelle fa fantatra ihany ny tianolazayna hoe raha misotro rano ianao raha mamantatra ny tenanao ianao dia nydroapatelo ny vatanao rano avokoa iny nampianariko tamin'ny sampana fifoazana ndray ariva zay hoe mba ampahafiry ny fiainanao no hoe am-pelatanan'Andriamanitra raha misotro azy ianao tahaka ny rano anatinao dia tokony farafakeliny nroapatelo ny fiainanao fa ny ray apatelo zany anao ianao le misafidy ianao le tianao zao nefa tsy zay koa ny ten'Andriamanitra tao le 1 tiers ma 2 tiers an'Andriamanitra ny 1 tiers zao mandray an'tia 1 tiers zay fa nampihetsika ny tanako io na afaka nandray an'io 2 tiers avy taiza tsy avy tamiko sarotra be zany paster fa ataovy tsotsotra kokoa mino misotro ao anatinao miboiboika lay fanan'Andriamanitra ary io iteraka fiainana mandrakizay loatra tsy asarotiny mba ho azo ny rehetra mino misotro
miboboka eo anatsika ny fanany tompo ny tenin'Andriamanitra. Raha eo zany majany io resaka io dia famporosiana hitiavana ny tenin'Andriamanitra, famporosiana hamaky andinika ny tenin'Andriamanitra, ny famporosiana mba tena hihinana tahaka ny sakafo hanamarinanao ny tenin'ny tompo hoe fa tsy mofo ihany no hivelomany io fa ny teny rehetra zay loko ny vavan'Andriamanitra dia tena ataonao antom-piainana mihitsy ny mamaky sy mandinika ny soratra masina. Dia ataonao fanadinana kelindray ato aloha zao atsangano ny tanany izay mba mamaky ny soratra masina isan'andro. Ary zareo atsy tsisy any aoriana any. Ary etsy ambony etsy atsangano ny tanany izay mamaky soratra masina isan'andro. Tsy mamaky le anankiray itsy a, tsy mamaky le anankiray itsy. Ary sikato atsangano ny tanany izay mamaky ny soratra masina itsy a misy tsy mamaky a. Isikato akaiko reto hitako reto iza no mamaky ny soratra masina isan'andro. Dia ato amin'reto lehibe dibe ato amin'ny loko atsangano ny tanany izay mamaky ny soratra masina isan'andro. Raha matoa tsy mamaky tsy nanangatanana izy ko saka mahafantatra an'izany. Tady diro ianao ny kamokamo mamaky an'io, ianao ny tsy mahavatra mamaky an'io, fa satana mahazoto be izy mamingana anao isan'andro. Ka rehefa tsy hamaky anao dia avy izy ataony ianao famposina mazotoa mihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Taovy toy ny nona tsy mihina-kanina ianao rehefa tsy nahazo ny tenin'Andriamanitra androany, fa tsy miandry ny alahady fotsiny. Aza mihinana mihitsy ianao alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy fa alahady ihany vao mihinana vary mba handramo kely. Velona velona tonga dia any Anjanahary. Aza hitako zay hipetraka any Anjanahary. Na eo fotsiny aza zany ajany itoroteny io dia tena misy lesona hoentsika hoe mamakiry reto soratra masina, vakiry reto soratra masina ioa fa angatanao amin'ny tompo io tompo sokafy ny finoko ny foko ny masoko hahita ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny teninao. Dia mamaky ianao, mila ianao, misotro ianao, metompo anao zany. Kitraka kelinay zay mino ny zanaka, zay mino ny zanaka. Ity andiny fahena amin'ny telopolo ity zany zao no hianarantsika zany atao hoe ny maha Andriamanitra ny Jesu Kristy, zay mino ny zanaka. Dia makao amin'ny jaona toko fahadimy ny andiny fa fito amin'ny telopolo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, jaona dimy fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo. Ohatrany ny enany voaloha manana ohatrany na tsisy zay zao le retour normal teo. Jaona dimy fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo. Raha misy olona safady andraso fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, fa Jesoa namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa. Nefa vao mainka nitady hamono azy ny jiosy, tsy nohony ny namahany ny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny ray ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Raha miteny zany Jesoa hoe zanak'Andriamanitra izy, tia lazaina dia hoe mitovy amin'Andriamanitra izy. Tsy zaka ny jiosy ny lazany Jesoa azy zany hoe izy dia zanak'Andriamanitra mira Andriamanitra.
atsaronareo nylazan'ny apôstôly Paoly io any Filipiana toko faharomana amin'ny korinthiny fadimy aoka aoponareo zao saina izao zay ataon'ny Kristy Jesosy koa fa na dia nana ny fitoviana tamin'Andriamanitra azy izy dia tsy nataony ho zavatra fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Jereo tsara zany a, Jesosy tsy nanao zay ifikirana mafy amin'ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nanaiky izy hidina ho tonga olombelona tahaka ny olombelona mpanota hamonjena atsika. Lay nanenjeny Jesosy azy ary zany tsy fikirany fa nanaiky ho tonga olona izy. Fa raha mino zanaka zany ianao dia manambara zay ny andininy eo ambony eo andininy fa 3:30 amin'ny tijaona toko fa 3 toritsika etya zay mandray ny fanambarany dia manisy tomboka sefa marin'Andriamanitra. Zay mandray zany fanambarany Jesosy azy hoe izy dia zanak'Andriamanitra dia manisy tomboka sefa marin'Andriamanitra ka manambara ianao fa inona Jesosy Andriamanitra izy. Ary io tsy takatsy ny olona tsy ekeniny maro any amin'izay fikaroana ataony any fa lazay ny ohatrany lely hoe tovolahy kely velona tao Palestina tao Jesosy dia nivezivezy tao an-tanàna tao a fa nerasera tamin'ndro Marisy Marta sy ny Lazarosy sy ny teboka telo fantatrareo ny tantara toizan'ny olona amin'izany tahaka an'izany hoe jilamboto tao an-tanàna tao Jesosy. Ohatra ny fieritreretany sasany hoe rehefa misy mpanompon'Andriamanitra hita dia ohatra ny etretiny hoe jilamboto ao an-tanàna ao reny mitovy amin'ny jilamboto rehetra io. Fa Jesosy dia Andriamanitra ary zay irainy mitondra ny teniny iny andiny fa 4:30 amin'ny tijaona ity. Fa tsy mitovy ny olona rehetra io. Tsy ohatran'le mpampiady akola etsy anany etsy akory zahay. Tsy ohatran'le mpanao rami etsy anany etsy akory zahay. Fa iran'Andriamanitra hitondra ny teniny ho an'ny fiangonana. Dia manambara ny maha-Andriamanitra ny Jesosy ianao. Dia Jesosy ilay mamelona ny fiangonany, ilay manangana ny fiangonany. Eto ambony ty vatolampy ty no ahoroko ny fiangonako. Manorona ny fiangonany Jesosy. Dia zay Jesosy Andriamanitra manorona ny fiangonany zay. Zay ny minotsika. Zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Efa azotsika zany zao hoe mino boky ao anatsika ny fanan'Andriamanitra mahatonga ny soratra io tonga tenin'Andriamanitra. Ilay fanan'Andriamanitra ao anatsika efa vakitsika io teny io dia tonga tenin'Andriamanitra ao atsika io miboiboika hiteraka fiainana mandrakizay ho atsika. Ty ambany telony zany inona zany hoe fiainana mandrakizay. Manao dogmatika zany isika raha ohatra hoe any amin'ny fianarana any nareo dogmatika fotom-pampianarana fotom-pinoana. Inona zany hoe fiainana mandrakizay. Raha miteny zany ianao zany mamantara miteny an'le hoe zaho mino an' Jesosy Kristy, zaho mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany, mino an Kristy zanalahy tokana, mino ny fiainana mandrakizay aho. Inona ny hevitra zany amin'ny fiainana kristianina. Ary sika mitady ilay ampiarana andavanandrom-piainana ihany ny fampianarana fa tsy hoe aiko ato le izy. Tsisy akony akory amin'izay fiainako andavanandro eo. Verinany amin'ny Genesis toko 3 sika. Genesis toko 3 ny andiny fa 4:20. Efa omanina eo an-tanana eo Jaona toko 5:20 ny andiny fa 4:30 19:34. Genesis 3:4:20 Jaona 5:20 4:30 reo hiaraka vakitsika reo. Genesis 3:4:20 eny noroainy ny olona ary nampitoeriny tany atsinanany say edena ny kerobima sy ny lelafo ny sabatra ny ebieby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonainy. Manina zany olona voaroka
dia tsy afaka makao ny saedena ao no misy an'Andriamanitra, ao ny toeran'Andriamanitra, ao Andriamanitra manatrika ny fiainany, ao izy mifanatrika amin'Andriamanitra fa voaroaka. Jaona 7:4 fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Any amin'ny Genesis nisy lelafony sabatra lefona zany tazona lefona zany lay kirobim eo amin'ny varavarana makao fiainana mandrakizay tsisy afaka miditra ao. Dia Jesosy lay niteny hoe Jaona 4:9 retsenjery izaho no lalana, tsy misy olona tafiditrany afa-tsy amin'ny lalana. I Jesosy lay lazainy Jaona 9:4 hoe ary miaramila naninona nandray an'ilay sabatra teny an-tanany kerobima nanaovana ino nandefonana ny lany voan'i Jesosy dia nisy rà sy rano nivoaka. Ny rà lay fanatitra nataon'ny tompo ahafahana miditra n'ilay varavarana miverina makao amin'ny saedena dia afaka mifanatrika amin'Andriamanitra indray ianao. Ny fiainana mandrakizay zany amintsika dia ianao manino mifanatrika amin'Andriamanitra. Tao nge mba averiko aminareo ny tsodrano fanaoko aminareo isaky ny mamarana fotoam-pandraisana sika na fotoana zay mamety ny percupaka azo anaovana an'izany ary amin'ny nomery toko fahenina hoe itahy ianao ny Jehovah ka hiaranao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nome anao fiadana. Mampamirapiratra ny tavany hitanao maso fanatrika aminao ny tompo. Zany na mafy be tamin'ny Mosesy raha mba nangataka mafy tamin'Andriamanitra izy mba tahita ny tavanao ary tompo. Dia nandalo Andriamanitra fa ny ino lamosiny no hitan'ny Mosesy fa tsy navela nahita ny tavan'Andriamanitra izy. Fa zany mahita ny tavan'ny tompo zany fitahiny zany atrehin'Andriamanitra ny fiainanao. Izy ilay Andriamanitra tompo ny fahefana rehetra eran'izao tontolo zao manatrika ny fiainanao. Mba somary ampitahaina raha tsy ary na dia tsy azo ampitahaina azy. Ny filoham-pirenena no faratampony amin'ny fahefana amin'ny firenena anankiray, tsy marina zany. Ary raha hainy tsara mampiasa n'izany fahefana faratampony amin'ny fahefana zany miteny fotsiny izy amin'ny ianina dia hoe zao no atao teny izy amin'ny ianina dia zao no atao tsy mety io atao io fa zao no tokony atao amin'io sisa rehefa manao le conseil de ministre izy. Fahefana zany hamatahotra sao ataon'ny olona hoe tyran, sao ataon'ny olona hoe manampatra fahefana, sao ataon'ny olona hoe dia tsy samy teny. Dia ny farany samy manao zay ataony manao voalavo misasaloha fotsiny ny sasany. Azafady fa lasa mivadika tanteraka mihitsy zany resaka zany. Fa raha mba ny filoham-pirenena ianao zany zao anao raharaha anao trano anao ohatra dia izy mihitsy manatrika eo aona ny fifalianao fifaliana fotsiny aloha fa zany filoham-pirenena zany raha manatrika tsy manafinatrika foana zany mety efa misy miliarana sisiny tany avitanao io aso matosy tonga hoe manatrika voninahitry ny manam-pahefana ny manotrina anao manampy anao. Filoham-pirenena fotsiny azy zany fotsiny mainka fa ny tompo le tompo ny zavatra rehetra. Salamo 4:20 any Jehovah ny tasy zay rehetra eo aminy, zao rehetra zao sy mipony eo aminy. Ianao anatin'izany sao dia mieritreritra ianao hoe zalahy zany fa za tsy izy. Zao rehetra zao sy mipony eo aminy an'Andriamanitra ianao ateny. Zany ny fiainana mandrakizay. Dia rehefa mirapiratany tavany
le fanazavany ny fiainanao am'lay tavany mamirapiratra aminao io mandroka ny aizina rehetra io mila mana ny fiaina mandrakizay a dia tsy anjakan'ny aizina zany na zay ny jaona voalohany zao vakina kely fa vakinareo foana fa tsy mahita moa zany na zay jaona zany epistily a jaona voalohany a toko voalohany andiny fahadimy na noboka telo andiny fahatelo dia efa mety zay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy ny zanaka sy Jesosy Kristy zanaka ary zao zavatra zao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika ary zao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy raha ho isika manana firaisana amintsika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany manadio antsika ho afaka miota rehetra dia mazava zany eto a lay mamirapiratra amin'ny fiainan'ny kristianina dia manana fiainana mandrakizay fa tsy mandeha amin'ny maizina misy zavatra hafahafa amin'ny tranga somary tsy dia metimety kely amin'ny fiainanao fiainamiana aminao eo a tena mba maizina koa zany zavatra zany miafinafina izy tsy fantatra zay ao ho mainka fa hoe atao tia mba hamelezana mianina zany fomba maizitsay ho ianareo maizina fa ny olona manana fiainana mandrakizay dia toetra ao amin'ny mazava tsy misy olakolaka amin'ny fifandraisana niofana tany amin'ny mpiatafika zay maleriva dia mianatra n'izany hoe fiainana mandrakizay ampiarana zany ilatsika ny jaona voalohany io a ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra fa inona ngano mampisaraka anao amin'ny namanao fa maniny ianao tsy mifandray amin'ny namanao satria naniny izy nanao diso taminao dia iny dia mandrakizay tsisy akony amin'ny fifandraisanareo mihitsy zany ny rany Jesosy tsy marina amin'ny fifandraisanareo zany hoe ny rany Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra lazay ny baiboly fotsiny io fa tsy ainanareo dia tsy manana amin'ny fiainana ianao tsy manana le fiainan'Andriamanitra ianao le fiainana mandrakizay ianao hay ianao a tsy manaiky akory ny famelan-keloka omen'Andriamanitra anao fiainana mandrakizay misika amintsika sady mifanatrika amin'Andriamanitra no manino mifanatrika amin'ny namantsika sans voile hoy izy ny olona any amin'ny fampianarana psycho any hoe rehefa mpiavana an'io dia il faut briser la glace misy glace mampisaraka atsika izy hitanao a fa glace fitaratra dia te hifanakaiky ianao rehefa avy eo a inona no hoe heninao fitaratra no henao fa tsy izy tsy mifandray ianareo faut briser la glace ny fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra atsika ny fananatsika ny fiainana mandrakizay mifanafika amin'Andriamanitra aloha isika ça c'est primordial fa jano fototra fa tsy mijanona eo tsy fiainana mandrakizay raha tsy ampiarinao amin'ny namanao ataonao na ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitanao nefa ny namanao hitanao azy a satria nanota taminao izy dia tsy avelanao elo zay nitoeran'izany resaka hoe tsy tianao zany dia manao tamin'ny lakamisy faharoa nafahako niaraka tamin'ny fifoazana teo tamin'ny lakamisy fahasaria
manao lolo po. Dia teny malagasy hoe lolo po. Misy lolo zany ao ponao ao. Tianao ve zany? Ianao zany fanahy amin'ny namanao dia misy lolo ao ponao ao. Zay le maizina. Zay le mampisaraka anao amin'ny namanao. Zay le tsy fiainana. Ary zany fototra anehoana ty masony zao tontolo zao fa kristianina ianao. Salamy 7:30 zay vao tafiditra amin'ny toriteny. Ianao tafavana tamin'Andriamanitra, efa vidiny tompo tamin'ny rano zany a, tanterak'io. Tsy misy masaraka an'izany. Romana 9:7 ka hatramin'ny 7:30. Tsy misy masaraka anao amin'izany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fa namanao mendre tsara sady mahafinaritra raha tonga mpirahalany miara-monina fa tsy mpifandrafy, mpifahavalo, tsy fiainanao. Dia mba eritrereto io akaikinao io fahavalonao. Mipoketranao akaikinao, dia ny fahavalonao io akaikinao io. Dia ny masonao zany aiza foana. Mipokety, to dia lasa ny fahavalo ty. Fiainan'iny zany. Tsy fiainana zany. Ary zay le isantaranao a, ilay fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra anao a, avelanao eloka io namanao io. Mety tsy piray dabilio sao dia mieritreritra dia nga iretina maniny sikeseka maniny. Matoa tavapetraka miaraka piray dabilio a, efa conventionnel io. Iaraka apetraka sika zay zay eo amin'ilay dabilio misiana iny zay dia hotenerana. Dia matoa miaraka tavapetraka eo, efa misy convention zany eo ifanarahana. Hambany anandrama anangeny raha iandro zay tsy vitatsika androany fa lava be zany. Hoe le olona anankiray aviato a, bataiko miala teo toerana teo a, dia saiko makato mifandray amin'ny namako aty sahirana io. Manahona andray sa tsy andray? Satria tsy ndray dabilio tsisy any convention. Isika kristianina io mamboly efitrefitra amin'ny namatsika io. Tsy miaina n'ilay fiainana mandrakizay. Jereo nataon'i Jesosy. Nidina avy any an-danitra izy, nialany ny lanitra, hidina ty hiavana aminao. Nefa ianao efa eto ambonin'ny tany eto, zay eto ambonin'ny tany dia eto ambonin'ny tany hoy ny soratra masina teo. Vakitsika teo. Iaino eto zany fiainana mandrakizay zany, fa tsy mieritreritra zay hoe anao aloha fa mba tonga any. Iza miantoko anao fa ahitany namanao ianao a. Zay ka sahirana. Zay mino ny zanaka mana fiainana mandrakizay. Raha mino ny zanak'Andriamanitra io akaikinao io, dia fa any zany izy. Eona aminao izy. Any. Fa any zany fa assuré, fa eona nareo. Raha taty tsy nahay niara-monina. Dia ndre tsara sady mahafinaritra. Fiarahamoniny mpirahalamy iaraha-amin'ny aina. Zay raha nodikanan'io. Ozy ny taolo malagasy hoe za tokony izy tokiko. Azonao atao an'izany ve olona akaikinao? Za tokony izy tokiko. Matoky ny namanao io ianao. Dia zay le kristianina. Filao zay. Fa very andro eto sika isan'andro amadibadiana baiboly eto, nefa zany akory aza mbola tsy haintsika iainana. Zany efa tena abidi-pianarana kristianina zany to. Abidi-pianarana zany hoe manana fiainana mandrakizay zay mino azy. Izy tsy maintsy enjery an'izany. Atao izao tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zany madio very zay rehetra mino azy fa manana fiainana mandrakizay. Izy tsy maintsy enjery an'izany. Vao mamaky baiboly, vao miresaka baiboly aloha dia fa hainy zany. Abidi-pianarana zany. Zany aza tsy mbola voatomboka tsika eto ambonin'ny tany. Zay tia tany dia tia tany. Iaina eto tany zay ampianarin'ny lanitra anao. Mba ho tonga lanitra, tonga edena, iarahana miaina amin'Andriamanitra, ty tany monenanao ty. Andramana. Okizay pasteur aloha trano zay manandrana. Azany probleman'ny fiangonana io.
tohitra daholo zao loza rehetra ny fiangonana zao tsisy famelan-kely koa tsy marina aminy akory zany Jesosy Kristy namelany helony zany nenazy angamba everiny hoe tena marina fa ny rany Jesosy zanaka no manadeo azy ho afaka amin'ny ota rehetra miazy ngamba inomy ihany hoe marina aminy zany zany ndray pastera tsy misalasala mihitsy ny rany Jesosy zanaka manadeo ho afaka amin'ny ota rehetra fa rehefa ny ota namany tsisy io tsy marina zany pastera tsy ny sasany tompo io za ihany sasany fa io tsy ny sasany haiza re zany lanitrao zany tailana be ohatry zany ny lanitra hidiranao fanaoko rehefa miaina mampianatra an'izany tamin'ny fotoan'androny na tonga fanamariana tonga trany amin'ny foiben'ny FJK moa finalo ihany mitantara n'izany ihany haiza rianako le olay resany zany haiza rianako mifankatiava ihany avy ataondro pastera ambony polipitra ny ireo firana aza tsy vita ampina hafa ndray koa nga ao amin'ny firana nga misy an'izany mifankatiava ihany zany sorata eo ary fa iraina ireo soratanareo ao fa maneho le fiarahamonina malagasy io dia mba kristianizentsika le fiarahamonina malagasy hitondrantsika ny Jesosy Kristy le fiarahamonina zay le kristianize ataontsika tonga ao Jesosy Kristy le izy avy tany an-danitra iny tsy mijanona any Palestine tsy hoe any Angleterre tonga aty Madagasikara manako mba tonga etokady fotsika io izy dia mampiavana antsika voasakana ve zany azo atao ve zany miavana re olona so dia tsy azo atao zany fa mafaty antoko maty antoko raha miavana amin'iny pastera fa mafy loatra nataony tamiko tsy adiniko mihitsy zay nataon'izay tsy avana amin'iny mandrakizay pastera mafy loatra tsy zakako mihitsy maty antoko raha mbola andefitra amin'iny zany ve ene tsara sady mahafinaritra raha ny farahalan'ny miaramonina fa voadidiny Jehovah ho eo ny satria tehin'Andriamanitra ny fiainanao dia manenika ny fiainanao ny fitahian'Andriamanitra ary zany no hiritsika ny fiainana tahian'Andriamanitra ny fiainanao tahiny ny stylo-nao dia mahazonao tianao any am-pianarana tahiny misy mpianatra mitsikitsiky besina ena zany manao examen izy amin'ny herinandro tahian'Andriamanitra izy stylo-nao eo anaka omeninao tianao atrehiny tsina zany examen zany tahian'Andriamanitra ny haronao Deutéronomie 7:20 tahian'Andriamanitra ny fanjaitranao amin'ny zaitra ataonao io tahian'Andriamanitra ny sotronao amin'ny arapaka tonga dia lasa vitamine le hoaniny fa rehefa tsy tahian'Andriamanitra iny tsy vitamine iny lasa miteraka aretina tahian'Andriamanitra ny vilaninao dia zay arotsaka ao mahavelona tany Sodoma iny rehefa tahian'Andriamanitra ny fiainanao tsy janona any an-danitra any le fiainana mandrakizay tsy andrasana ho tonga any vao iainan'izany fa eto ianao dia miainan'izany tahian'Andriamanitra ianao anaka satria ianao mamela ny heloky ny namanao satria ianao miavana amin'ny namanao satria Jesosy efa nividy ianao ho tafahavana amin'Andriamanitra ao voatahy amin'ny olona rehetra ianao ry zanak'Andriamanitra izy ho aminao amen.